Koko daholo ny zanagasikara rehetrarehetra vao tsara ihany no menanareo dia ny hoe fa maninona ny vehivavy no lasa tsy misy feo rehefa milely ambon'izay tsy manafosafo nefa milely ihany ny olona anankiroa. Amin'ny ankapobeny ny zavatra rehetra raha ny tokony ho izy aloha ny vehivavy ny ankamaroan'ny vehivavy rehefa hoe milely dia tsy maintsy misy feo. Antony dia satria ilay bibidy mandona ilay tranonjaza ao dia manetsika ilay karazana hormona ao anatin'ny vehivavy dia miakatra aty amin'ny ati-doha dia izay ilay mampatonga ny vehivavy ilay hoe mikonaina. Tsy voatery anefa hoe misy izany ilay ankavitsiana hoe manao an'izay fihetsika izay hoe lasa tsy misy feo ilay vehivavy. Tsy ny rehetra, vitsivitsy ihany aloha fa tsy hoe ny vehivavy rehetra akory. Fa kosa ialahy izany mba hoe miezaka ihany koa ialahy mba manentana ny madama mba ho lasa ho fontaine izy, mba ho lasa ho mientana kokoa izy izany satria azo lazaina hoe tsy ampy ilay tosika ataon'ny lahy, ilay filalaovana ataon'ny lahy dia lasa hoe izy foana milalao an'ilay izy, lasa izy ny ohatran'ny hoe miguide an'ilay izy. Indraindray nefa ialahy menatra hiteny amin'ny madama hoe sao dia tokony atao ohatr'izao, sao dia tokony atao ohatr'izao. Raha ohatra ialahy hoe ka menatra dia tsy azo atao ilay izay menatra izay. Ianareo roa efa mpivady tsisy tokony mahamenatra izany, na i madama na ialahy tsy mahazo menatra izany ianareo roa. Matoa ange ianareo roa nakambana dia natambatry ny avy ambony. Vahaolana tsara dia mifampiresaka izay no maha hoe tokantrano. Mifampiresaka ny mpivady. Raha misy olana, raha misy ady, raha misy manenjika dia tsy maintsy izay foana no tokony atao, mifampiresaka dia mamaha olana. Satria ianareo roa no lakile ny fahombiazana ao an-tokantrano. Raha ohatra izany ialahy ka menatra dia mila manomana kely ialahy, manomana courage kely ialahy raha somary menamenatra, tsy sy maharatsy an'izany aloha satria ilay izy dia efa mba hoe fiainana ialahy tany aloha tany mety nisy tsy fitaizana ny fitazana tany aloha tany dia lasa menamenatra sarokenatra ialahy, tsisy olan'izany. Fa ohatra ny ahoana ary izany tokony ataon'ny ialahy mba hoe ahotara kokoa madama e. Indraindray mantsy ny eo mantsy ny olana hoe ho lasa gaga madama avy hoe fa naninona ary ilay rangahy ity tsy mba nanao ohatran'izany hatramin'izay. Izao izy lasa ohatra mivadika manao fihetsika hafahafa. Tena misy tsy mazava ny ambadika any, tsy maintsy izay no ataony avy eo. Ny ataon'ny ialahy izany dia mianatra romantika, izay hoe mbola tsy hain'ny lehilahy malagasy. Atoloko foana lisa mila tsy maintsy mianatra manao romantika. Ity ratsan-tanan'ny lisany ity voalohany indrindra ny mila ampiasaina. Rehefa miditra ao an-trano izany ialahy mialohan'ny hidirana ao an-trano dia efa tonga dia efa aholakolaka ohatr'izao ny ratsan-tanana dia mikotrana kely ialahy manao ohatran'izao ilaina daholo izay aloha. Voalohany ialahy miditra ny trano Chéri, avy andrina eny lasa ialahy mijery anazy mikarokaroka anazy ihany dia mameno anazy sady manoloka anazy izay aloha dia efa romantika izy. Vao manao an'izay madama ilay tonga dia faly be madama, lasa matsiro be ny laoka ialahy androany hariva. Ialahy araka tena ilay tiako mihitsy ty nataon'ny kiala amin'ity. Ao aorianan'izay indray ohatra ianareo manomana fotoana manokana ialahy, apetraka ialany amin'ny dada sy mamanareo any ankizy dia lasa ianareo mivady mandeha mitsangatsangana, mandeha misakafo kely any ianareo ohatra dia sakambiny ohatran'ireny mpifankatia ireny. Ny fifankatiavana ange raha tsy olona mbola vao tanora irery ihany mila fifankatia. Ao an-tokantrano ao ianareo roa efa drodroky ny asa, drodroky ny ady dia lasa ianareo roa mandeha mitsangatsangana kely any amin'ny toerana mahafinaritra any dia sakambiny ialahy izy dia miaraka misakafo dia miresaka mivantana any ianareo. Safian'ny ialahy izy dia izao akiny eny aman'iny antsika raha mba manao ohatran'izao mba ohatran'ny mba tiako indry raha hoe ovaina indray ny lely ataontsika. Indraindray koa ohatra hoe zako milalao amin'ny foron-dry, ndrika ohatra mihinana bibitiko. Ny vehivavy ihany koa rehefa hoe mpivady ianareo roa dia tsy mahazo menamenatra. Raha hoe tsy mpivady aloha tsisy maharatsy an'izany fa raha mpivady mahazo menamenatra izany na vehivavy na lehilahy satria lalam-piainana izany. Kilalaom-pitiavana ange izany, kilalaom-pitiavan'ny olon-dehibe, kilalaon'ny olon-dehibe izany dia tsisy maharatsy an'izany.
na miresaka na amin'ny fiteny. Ambon'izay ihany koa zany dia ao anatin'izay fotoan'izay dia tsy maintsy ho tary madame hoe tena lasa nivanjely ity vadiko ity. Amin'izay fotoan'izay izy lasa hisokatra amin'ny lehilahy. Dia efa be dia be moa ny torohevitra tao aloha tao, ny karazana hoe ny point G, ny préliminaire. Mbola hanomana karazana préliminaire hafa indray za koa. Izay zany lisany mba ho ahay kokoa an'ilay resaka préliminaire mialohan'ny hidira ilay biby tany anaty fory. Ny mitazona tsiron'aina koa efa natoroko tany, dia amin'izay ela ilay izy vao tonga ilay bibity lehilahy. Ny toaka sy ny sigara dia fadio satria ireo no mampalemy vatany lehilahy. Misy resaka any alohaloha any ilay dia izay rangahy misotro toaka izay dia tonga dia mety be. Toaka ny sotroiny lehilahy iny ange miditra any anatin'ny madame. Sy bange ilay vadiny lehilahy miaraka amin'ny lehilahy, sy bange ilay vehivavy miaraka amin'ny miboboka toaka e. Tsiron'aina lehilahy sy maintsy hiditra any anaty forony any. Lehilahy nga zany. Tsy maintsy hiteraka ange nareo avy eo e. Raha ohatra moa zany ka hoe tsy hiteraka intsony madama dia mety hoe zany na hisotro toaka be ary zany nareo, na hifoka sigara be ary zany lehilahy tsy manino. Ilay misotro toaka sy mifoka sigara lazaiko koa tsy hoe hajanona tanteraka izy koa lasa anjely lisany. Sisy olombelona tonga lafatra. Hoe anankiray ny atao ao anatin'ny herinandro, ohatra na indroa migoaka ao anatin'ny herinandro. Mifoka sigara koa lehilahy dia indray mandeha isanandro fa tsy atao be dia be. Dia anjaranareo ihany io. Mety aminareo ilay izy dia raisinareo, raha tsy mety aminareo ilay izy dia tsy manino. Fa ny mpifankatia, ny mpivady dia mbola very foana tsy mahazo be menatra. Ary ny lehilahy malagasy dia mila mianatra lisany ny karazana romantika. Ny tanana miasa voaloha rehefa hoe misy vehivavy akaikin'ny lisany, mila sakambina ny vehivavy, mila horoka kely ny vehivavy. Rehefa manatra sakafo ohatra madama ho an'ny lehilahy tsy maintsy ho atolotra eo ny sakafo dia mila misaotra madama lehilahy. Tsy mora ange mahandro hanina e. Izay fihetsika izay dia efa hoe romantika izany. Fa tsy ilay ary am-bofandriana ary. Iny efa kilalao hafa indray iny. Mahita an'izay fihetsika izay madama ange dia lasa tara e. I madama indray dia kaoty alahy eo andao tsika hilely. Izao indray no atao. Mba atao ery am-bofandriana ery izaho. Raha io resaka irery dia lasa tiany indray izy. Mazoto be izy amin'izay fotoan'izay. Izay fa mino fa voavaly ny resakareo fanontanianareo dia ho anareo raha ohatra manafantaniana apetraka amin'ny commentaire raha tsy tianareo ilay izy dia any anatin'ny message indray tsika mihaona. Izay fa mankasitraka tompoko.